sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tompo, matokony hatsaram-ponao aho, mifaly ny foko satria namonjy ahy ianao. Miansa ny Tompo aho noho ny soa nataony tamiko. Mbola ankafaliagna hatrany rim-pianao jaigny no entigny miarahabantsika jiaby amin'izao alahady tsotra fahafito mandavan-taogno amin'ny taona izao. Ny loha hevitry naroson'ny fiangonana ho antsika niany, ny fitiavana atorin'ny Kristy, ka izagny dia andeha hodinihintsika amin'ny alalan'ny reto vaky teny telo izay naroson'ny fiangonana renitsika ho antsika zanany iniany ity, ary ny toriteny sy ny fampianaran'ny archevêque antsika dia Monseigneur Benjamin Marc Caramarson no ndeha agnasanay antsika jiaby tandregny amin'izao fotoagna zao eto amin'ny radio Fagniry. Ny vaky teny voalohany, boky Levitika, tiavony namanao tahaka ny tenanao. Ny teny tamin'ny Moizy ny Tompo nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonan'ny Israely rehetra, ilazao aminy hoe, aoka ho masina ianareo satria masina aho Andriamanitrareo. Aza makahala ny namanao ao am-ponao, fa mananara ny namanao mba tsy azahoanao heloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy namanao andolom-po amin'ny zanaky ny firenenao, fa tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho no Tompo Andriamanitrao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Ilay zanakapandany Natasha nazirany Natasha nazirany Kaunana itulundu Arinamina ni vuzuni sinanurukazi Arinamina ni vuzuni sinanurukazi Ulala vicha
ilay zanak'afanany natazanazy rainy natazanazy rainy kaonana nitototono nitsainazy ary namina ny vozony sy nanorokazy ary namina ny vozony sy nanorokazy saurany tompory fanaiko saurany anarany masina tenako tontolo misaurany tompo misaurany tompo fanaiko senanadali Velanireu tanau reja sitani tua biaretina reja saurani tumpu misaya poteni tiwa yana vakatara pusipitana nuwa sarunyana Pangurani rasi nisanani Pangurani tumpuani Isana taujazi Saurani tumpu Isana kanana kini Anya ayi Luna yatika Ari nafana fitya Fana Ilay zanak'afanany natazanazy rainy natazanazy rainy kaonana nitototono nitsainazy ary namina ny vozony sy nanorokazy ary namina ny vozony sy nanorokazy lavitra ilay zanak'afanany natazanazy rainy natazanazy rainy kaonana itototono nitsainazy ary namina ny vozony sy nanorokazy ary namina ny vozony sy nanorokazy Vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masindapôly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Anareo ny zavatra rehetra, ianareo kosa ny Kristy
ary i Kristy an'Andriamanitra. Ry kristianina havana, tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra? Koa izay mandrava ny tempolin'Andriamanitra dia mba horavan'Andriamanitra kosa, satria masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamita tena, fa raha misy aminareo manao ny tenany ho hendry amin'izao tontolo izao, dia oka ho adala izy mba ho hendry, satria ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe ny afetsen'ny hendry no amandrehako azy, ary koa hoe fantatriny tompo ny hevitry ny hendry ary fantany fahazavapoana izany. Koa aza misy manao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra, na i Pauli, na i Apollo, na i Sefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy. Anareo avokoa izany rehetra izany, ianareo kosa any Kristy, ary i Kristy an'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Masintenin tumpo, alleluia, maelire, alleluia, masintenin tumpo, masnye, maere, alleluia, masintenin tumpo, alleluia, alleluia, masintenin tumpo, Evanjely masina nosoratany Masindahy Matio, tiavo ny fahavalonareo. Tamin'izany andro zany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, efa renareo fa voalaza hoe, maso efe maso, nify efe nify. Fa izaho kosa milaza aminareo tsy hamaly ratsy akory, fa raha misy mamely te hamaina ny takolakao ankavanana, dia tolory azy koa ny ilany. Ary raha misy te hiady aminao mba azo an'ny akanjonao, dia foizo azy koa ny lambanao. Ary raha misy manery anao hiaraka aminy arivo dingana, miaraha aminy 2 arivo. Omeo izay mangataka aminao, ary aza iloza mihataka izay te hisamotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe, ho tiany namanao ianao ary ankahala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, ary mivavaha ho an'izay manenjika sy manendrikendrika anareo, mba ho zanakin'irainareo izay any an-danitra ianareo, dia ilay mampiposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona ny valisoa ho azonareo? Moa va, na dia ny publikanina aza tsy manao izany koa, ary raha ny avanareo ihany no arabenareo, inona no mihoatra amin'ny ataonareo? Moa na dia ny gentily aza tsy mba manao izany ihany koa, koa oka ho lavorary ianareo, tahaka ny fahalavorarianina renareo izay any an-danitra. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mitohy atrany ny fandalianasika ny toriteny nataony Jesoa teo an-tendrombohitra, zay nolazaisika fa
satana norenany Jesoa ny fiainana maha-kristianina, zany hoe fiainan'ireo zay anaradia azy ivelona an'izay aina natolotra ny teo amin'ny hazo fizaliana ka ahatonga an'ireo ho zanak'Andriamanitra, ho vahoaka an'Andriamanitra, olo raika amin'Andriamanitra. Efa herinandro maromaro no nanovantsika an'izay, nanomboka tamin'ny nanoloran'i Jesoa an'ireo asambarana valo na sivy moa no tena marimarina koa araky ny lazaisika azy, fa ny fahasivy manambara ny hoe rehefa tena miombona amin'ny Kristy tokoa ianao aza gaga raha misy manenjika anao. Ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao alahady fafito mandavataona ao amin'ny toko 5 Matio io no ahitasika ny afatry Jesoa ho an'izay mpanaradia azy. Raha te-hanaradia azy tokoa isika dia aoka ho masina tahaka ny ray zay mamposaka ny masoandrony ho an'ny izay ho an'ny olon-drehetra sy avakavaka, ary de zay koa no tiany i Kristy iainasika, zany hoe anana ny fitiavana zay fitiavana lavorary ao amin'Andriamanitra, ka ilay fitiavan'Andriamanitra sy manavakavaka ary tiany isika anana an'izay fitiavana izay hatramin'ny ireo fahavalo aza dia iriny Kristy ho tiavisika, ho asoavisika, ary amin'ny alalan'izay no ampiovany fony, fa satria izay mitazona sy hoe anao soa fosiny amin'izao ireo fahavalo, ireo manenjika, fa nitadiaviny i Jesoa amin'ny alalan'izay afatra zay hoe raha nahaka an'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra isika, zany hoe ny fiombonana ao amin'Andriamanitra, dia sy hoe anao zavatra fosiny amin'izao amin'ny fahavalo, fa ny atonga azy hibebaka, hiavao, hiasara rehefa mahita n'izay ataosika. Ka izay indrindra ary no afatra tiany Eglizy ampitaina amintsika amin'izao alahady 7 mandavataona izao, araky ny voalazany ireo vakiteny dia nampitain'Andriamanitra tamin'ny Moizy izay afatra izay aoka ho masina ianareo tahaka ny mahamasina an'Andriamanitra. Io ny vakiteny voalohany ao amin'ny Levitika vao nivakisika teo. Ny Tompo Andriamanitra tiavina sy azaina dia masina indrindra, ka antsoiny isika siraikiraika avy ho masina tahaka azy koa, ka amin'izay de tena ho zanany isika, ho tena vahoakany, ary sy misy fetra izay fitiavan'Andriamanitra izay. Ary zay ny fitiavana ampianarin'ny Kristy amintsika amin'ity evanjely izay vonrenesika teo ka ivakisika izao, dia mba hahatonga asika tokoa iombona bebe koa amin'ny fiainasika andavanandro. Inona zay fitiavana torin'ny Kristy izay dia ny fahavalo araky ny lazaisika teo. Ka raha hodinina akaiky ary izay voalaza izay dia sy inona fa aoka amin'ny alalan'ny tsara no anaovasika ny zava-drehetra, ovalio amin'ny tsara zay manao rasy ianao. Ny tsara zany no entisika andavirarisika ny fiainasika, ary zay no hitondra isika amin'ny fahamasinana, fa sy hoe ny valifaty fantatra sika ny vokatrin'izay, ny andolom-po fantatra sika ny vokatrin'izay, dia ny korontana. Ary de hitasika izy amin'izao fiainasika izao, hitasika reny eritreritra manapotika sika reny hatramin'ny tsy manatsiny noho n'izay etraketraka sika olombelona izay, noho ny valifaty, ny olom-po, ny avonavona, dia
potika ny zay fiainansika ka aokary anao anana fitiavana sy misy takalo isika, fitiavana sy maimaim-pona omehoanina zay mangataka aminareo aza ilazao ary araky ny afatry Jesoa io de hoe ilozy ary zay iloza miataka izay te sambotra aminao, zany hoe ataovy zay asa fanasoavana rehetrarehetra ary amin'ny alalan'izay no mahafanasina mahafahazavana sika araky ny afatra zay nefandresasika tamin'ny alady lasa teo. Tanteraka izay raha io afatry masindahapoly zay amin'ny vakiteny faharoa io ary no entsika ho filamatra amin'ny ty herinandro ty voalohany aoka ho tempoly ianareo, zany hoe eglizy ary io nefa naverimberisika matetika fandrindra amin'izao taona andalianasika manokana any Kristy mpiarabelona amintsika, miaradalana amintsika, miarabelona amintsika izy ao amintsika ao izy ary eglizy isika no eglizy tempoly ary raha tempoly tokoa isika de mivavaka ka amin'izay ny zavatra rehetra dia ataosika amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy, ary dia izay ny tena fahendrena marina indrindra voalazany masindahapoly amin'io vakiteny io. Ho indrindra izy amintsika androany ny fahendreny zao tontolo zao dia fadalana eo anatren'Andriamanitra araky ny voasoratra hoe ny afese ny endry no mandiko azy ary oka ho fantatry ny tompo ny hevitry ny endry ary fantany fa zava-pona izany. Aokary ho ao amin'Andriamanitra tokoa no hanivozasika ny fahendrena rehetrarehetra satria ny akoatran'izay reny afesifesena manapotika sika reny lolopolo lazay sika teo izay mitonga any amin'ny herisetra ary mitonga any amin'ny fahafatesana manapotika ary de hitasika azy hatramin'ny ny tontolo iainana no potehana hitasika amin'ny alalan'ireny doro tanety ireny ka okary mba hiavao isika no tempolin'Andriamanitra ka raha tempolin'Andriamanitra isika dia masina satria eo anivosika Andriamanitra ary masina isika raha manatanteraka tokoa ny fitiavana araky nampianarin'ny Kristy, fitiavana manasoa ny hafa ary mitady izay ahasoa ny manodidina ansika ary mikasaka mandrakariva ny ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary ao anatin'ny fahamarinana sy son'ny fitapitaka sy ny afitsena ny risoriso fa ao anatin'ny fahamarinana isika. Zay no manambara fa ilay Kristy miarabelona amintsika, miaradalana amintsika de eo anivosika tokoa ary ambara sika ary fa mpanaradia azy tokoa isika ary dia kristianina tokoa isika araky io afatry masindahapoly io ka aoka sy anana reare isika sy poerapoera noho izany fa aoka anana an'izay endriky Kristy ao amintsika zay sy rearea isika sy poerapoera isika fa zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fanesetena ary sisy lazy hoe za izarazara Apollo na Sefasy isika de ao amin'ny Kristy ary isika ao amin'ny Kristy zay no maha-kristianina sika ary sy Kristy lavitra ny Kristy sika fa Kristy miarabelona amintsika eo anivon'ny fiainansika ary rehefa izy eo anivon'ny fiainansika dia izy no manamasina sika. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre
Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra sika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.